aiza malana ratuka me mangri fazafali na itanao rabwe zay manala fanolo magafi araroti na fona le move kakatitempis fanawe kakatitempis fanawe kakatitempis fanawe Destination Malagasy, tout ce qui est en panacanto. Ankavaliana trano erana amintsika tsirairay avy any tokantrano andray amin'ity andro ny zoma arivariva ity ny fahita lavitra record no aranao amin'izao fotoana izao mazava ho azy ny fandahana destination malagasy dia andray mpanakanto indray tsika araka ny teneniko tamin'iny herininy tsy izy ny mpanakanto raisitsika eto fa izy le antsoina hoe zara mapisy apety tonga soa ianao eto amin'ny destination malagasy ia faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandahana destination malagasy dia faly miaraba ny mirina ny eny ary sy papakely ho an'ireo hoe mpanaraka lanonana ho an'ireo hoe mpanaraka événement ihany koa fa eto aloha zany dia tafionany samy mpanentana anankiroa be zao izay mianada tsy vitan'izay ihany koa fa maha hoe fandahana destination malagasy azy dia mpanakanto ty namatsika ity nandray anjara tao anatina lalao iray dia nakatahaka ny wawa ary tsy vitan'izay ihany koa fa nisany nandray anjara tao anatina concours wawa junior amin'izao fotoana izao izy efa mandeha irery tantarao anay hoe zara hoe ohatriny ahoana lalana mozika nataonao na tonga anao hoe lasa hoe nandeha irery amin'izay ia zany lalana nandalovako tamin'le mozika jusqu'à tonga amin'izao fandehanana ariary zao angamba ny somary enjakenjana ihany satria fa nanomboka tamin'ny 6 sy 4 arivo nefa nanomboka niaina tao anatin'le fifanana le niteneninao teo dia nanomboka tamin'ny taona 7 sy 4 arivo zany nefa niaraka tamina artiste niaraka tamin'ny Stéphanie dia jusqu'à zao zany mbola miaraka amin'ny Stéphanie ihany fa ngamba fa hitantsika ny sanganasa efa manomboka mamoaka ny sanganasako manokana zany am'izao fa raha ny lalana ny zorana somary enjakenjana aloha zany tena inona le tena enjana ry zara satria matetika ihany koa maro mpanaraka antsika amin'izao fotoana izao hoe ve nareo mpanaka sambatra be ranga nareo nefa rehefa tafiona sy miresaka aminareo tahaka izao hoe anao vao tena hoe misento hoe enjana ihany ka ty lalana ity lizy aloha zany le hoe tena namainjana anazy nanomboka tamin'ny 6 sy 4 arivo zay zany no efa anampanirina hoe vita le concours dia efa andeha mitokana nefa ny mbola sarotra ny lalana satria ny entimanana aloha voalohany anisan'ny nanano sarotra ny manao zavatra koa tsy mora mbola mafimafy n'olona tamin'ny 6 sy 4 arivo satria somary niakatra kokoa zany le niveauan'le concours nataoko dia soran'Andriamanitra moa zany nahitany Stéphanie sy le managerako monsieur Roberto dia niaraka nentana zay niaraka ny fanoana zareo moa niezaka ny taiza dia amin'izao zany efa manomboka mamoaka tsikelikely raha nidingana tantaraina zany izy lava dia lava jusqu'à tamin'izay taona nyteneniko hoe 7 sy 4 arivo jusqu'à amin'izao 7 sy 4 arivo zao folo taona zay ia tao anatin'ny ady tao anatin'ny ady ary ady mafy mihitsy eny ary mamiko eo ihany koa zay ny hiranao ny alefantsika matetetika raha atao anatin'ny fandahana destination malagasy fa nisan'izay tena hoe nababa dia le hoe misy apeti rehefa miresaka tahaka izao zara dia sosa be mihitsy rehefa miteny rehefa manao fomba fiteny eto andrenivohitra nefa rehefa any anatin'ny hira mamiko izao dia somary taitra sy gaga kely hoe manao fivolianandrozy toliarany baka toliarany ao anatin'ny mapisy apeti nefa dia tena hoe tavaratra aiza ho aiza ahoana ny natonga an'izay ahoana ny fanazavana hitondranao an'izay ihany koa ao anatin'le tontolon'le kanto moako zany tsy maintsy miezaka manao standard anao voalohany zany tsy afaka mipetraka bazy anankiray raha ho anahy manokana zany efa zatra an'izay mihitsy za tao alohan'ny za nanao concours wawa junior dia efa tia mandeha karaoké dia manao hira boaka varatra boaka atsimo boaka atsinana boaka andefana io zany efa nataoko jiaby dia lira mampisy apety le za le ela be tao varatra zany
de iny zany nezako nzaraina ho an'ny mpakafy ho an'ny mpakafy le olona fa nafantatra anaka tamin'ny sivy sy rivo tany avaratra tany de am'izao zany efa hitako le zaka fa tian'olona jusqu'à toliara jiaby zany presque makafy an'le mampisampity daholy de tsy salasala zao namoaka raiky koa boka tsy midikan'izay zany mbola misy zaka maromaro zany itanga kelikely eo ianao fiteny hafa fiteny paritra hafa tsy maintsy hisy zay zaka zay fa alefatsika moramora izy fa efa ao zany izy io fa mikirakira anazy moa tsy mora arak'le lazaiko teo de tsy maintsy de tavatsika fotoana hoe amin'ny fotoana karan'izany namoana ny avy eto Antananarivo. Anteny Zara teo hoe Zara moa zany sa Zara zay Zara zay zany tena izy Zara teny ianao teo hoe efa zatra za hoe tany avaratra tany aiza le avaratra tany velony atombohan'le mozika nataonao de niakatra taty Antananarivo amin'izay sa hoe ahoana indray ny mahakasika an'izay? Za aloha teto Antananarivo tena tiavako mozika teto Antananarivo tena tiavako mozika nanomboka za 5 taona fa fina tany avaratra zaho nandeha nianatra tany de aiza io avaratra? Antsoy Ambilobe karan'zany andrefanao koa moa zany mbola izy koa Majunga de za am'izay zany taprès an'izay nezaka naka an'le filinina an'le mozika tany satria za le kely nianatra Antananarivo teto zany tany zao nahita mozika hafa koa tsy fahitako de nitravailleko am'izay le za ohatra izy moa tiako raha teo de lasa zatra de na misy olo miresaka aminakara tsy mino mihitsy hoe ila karaha vo niteny vao Antananarivo teo zao koa laha fa manao fivolagnana de zay le fahazarana zay zany zana ny anarana le izy jusqu'à lasa zatra. Eny ary vao fanombohana zay fa mbola maro ny resadresaka zay rahantsika amin'ny Zara eto ka de zao ary aloha tsika hiaraka ihanoka tanteraka ao anatin'ireto hiran'ny mpanakanto hafa ireto de avy eo tohizantsika izay tafatafy zay. De miverina soa matsara aty amin'ny record Madagascar tsika amin'izao fotoan'izao Zara izy no miaraka amintsika araky ny teneniko tery am-piandohana de hoe Zara mampisampety noentiko somary zay mihitsy ny fomba hitenenana azy fa zay ihany koa ny mozika anisany toka de hoe ny tube be ho anao na Zara gaka hoe izy ary zany zandry tena miseho fava ao anatin'ny tontolo zany fa de raha zay lalana ny diaviny Zara teo de tena hita hoe fa matianina tanteraka ary le olona niara-niasa aminao ihany koa tsy hafa manko le hoe vao miseho ianao de hoe mbola mpanakanto io ihany fa tonga de le zareo efa manana ny maha-izy azy mba tantarao anay hoe Zara hoe ohatry ny ahoana fomba nionanareo Stéphanie surtout hoe manager niaraka tamin'ny Roberto satria raha tsy diso hoe izy no mitondra anao ihany koa amin'izao fotoana izao araka ny teninao hoe nanabe anao taprès an'le concours copier-coller de nisy contrat azoko zany tany amin'ny Savika tany Ambositra zany de nisy artiste ray zany tokony araka anahy tamin'ny contrat io Big MG de avy eo zany mety tsy haiko mety tsy tratran'ny Big MG ngamba le fotoana zany de i Stéphanie indray nitenen'le organisateur hoe Stéphanie indray no miaraka amin'ny lafa Big MG tsy afaka tamin'le raha de rehefa Stéphanie zany nangatahany le organisateur hoe mila manao an'le featuring anao asy Stéphanie ianao le tsy voavidim-bola ia le reggae iny zany de izy moa zany efa tsisy problème taminaka atsony fa de efa hoe miamby an'le fotoana zany sisany de nanao prestation za vitany anaka de nitsy Stéphanie arivariva iny de nanao an'le featuring am'izay zay mihitsy nareo mianadaka zay vao niaraka nampiara-peo sy de tena incroyable be le izy satria tsisy répète tsisy inona fa tonga de hoe fa tena na Zara miaramira amin'ny Stéphanie ohatrany hoe manofo zany hoe tena izy vety za fa makafianao ao le hira koa fa nakafiziko raha teo Stéphanie tena izy mihitsy no miaraka mirana am'le izy de ny zavatra tena naikalatsaka mihitsy ny raha masoko soseny fa io moa zany haiko manafina an'le izy musicien moa tam'izay professionnel be daholo tena zavatra tena tsisy natahorana mihitsy zany
de le manager sy Stéphanie sy le misy zay liva zay lotononiko ny anarany zoky liva sorako be de be satria anisany mitaizana ihany koa manoro ana amin'ny zavatra tokony anina zany de niona zay de niresaka zay vita ny spectacle de mifandray contact de ndotsika iara-iasa fa misy zavatra mety zany ary zareo koa ary na Stéphanie sy Roberto koa raha hoe gaga ihany koa nahita an'le zavatra nataonao tamin'izay fotoan'izay zalo mino fa anisan'ny taitra ihany koa sary zareo aloha satria nisy zavatra tsapako tapiren'le spectacle de tapiren'zay fandray contact am'izay zany ny fampiantso zay saiko un mois taorina am'izay ngamba de niona de fandinidinika teo ina ny tokony atao sy ny tariny de za moa zany tonga de niteneniny hoe atosika lahy de nity taminaly izy satria zavatra fandetavako efa ela de rehefa niteneniny an'izay za tsy afaka tonga nefa de hoe nanao hira za de nandeha fa tsy maintsy mbola niaraka amin'ny Stéphanie aloha naka expérience ary zay ny tena tombony le niarako tamin'ny Stéphanie satria zavatra tena tsy takatry ny saiko zany ny zavatra hitako niarahako tao anatin'izay fotoana zay zay ny tena sorako be zay ny tena sorako lehibe an'ny Stéphanie sy monsieur Roberto zany de jusqu'à za andeha rery am'izao zany efa azo antoka zany tsisy fisalasalana zany fiakarana reo zany miakatra sur scène zany efa tsisy traky zany hoe misy any zany fa mety hoe une seconde fotsiny de fa lasa iny fa tsisy an'le ohatrany taloha hoe mangovotra anao de namoaka fiora fa tsy mila ohatrany staff boka le via fa lasa mangovotra raha fa tsisy an'izay ntsony aloha satria lasa zatra ho azy an'le fiarahana atao anatin'izay fotoana maromaro zay eny ary ankoatran'izay ihany koa de tia ngamba ny fanontaniana hoe farany apetrako mahakasika an'izay hoe hoahoa zay satria na tiana na tsy tiana de zara loha zany loha hatreto hoe masony olona de tsy afaka milavitra amin'izay hoe tarehany hoahoa na hoe nakatahaka ny hoahoa na feo io matetika ihany koa nareo ry zara rehefa mandeha rery amin'izay de somary manana olana itsy io raha dia zao somary manana olana hoe ohatry ny ahoana ny andresen-dahatra ho an'ny mpakafy ho an'ny public surtout hoe nahafantarany anao teo aloha teo de nakatahaka an'izay hoe hoahoa na feo io na fihetsika io na fitsinjaka io amin'izao fotoan'izao nefa ianao tsy maintsy andresin-dahatra hoe za zara manana ny mahizy inona ny teknika hoentinao tsara be le fanontanianao tena tsara le fanontanianao na moa zany teneniko tamin'ny voalohany teo ny tontolo le mozika ny ainako tsy tamin'ny toerana anankiray teto Madagascar fa betsaka le toerana nandehanako de natonga nanamoaka an'le mampisampety ngambany nialako an'le olona le diso misy arany sasany efa miantso anahy hoe hoahoa mihitsy de za zany rehefa misy événement ohatra na miaraka amin'ny Stéphanie oarany de misy olona tsy manaiky mihitsy raha tsy manao hira hoahoa za de le olona zany efa misy zatra an'iny tena fa tena tafiditra be anatiny le izy nefa za tsy hoahoanao vinanao vina kosa aloha de za am'izay zany efa nanana le faniriana amoaka an'le mozikako de nataoko any amin'ny slow mihitsy le izy aloha de ngamba ny be de be ny gaga ao aminatiny tambazotra serasera hoe maninona tsy mamoaka salegy mihitsy ohatran'izao de le fanontanianao teo am'izay ngambany zay no antony mahatonga na mamoaka le hira zany hoe mety eny tsy maintsy moa zany fa tsy hoe mety tsy maintsy hivoaka ny salegy raha faorindrinao fa ny olona zany tiako aloha hiala am'izay fomba fijeriny zay hoe copier-coller hoahoa zara de isaky ny misy zavatra ataony zara de io hoahoa ohatran'izany zay mihitsy ny tena niazako ary sorako lehibe de lehibe an'le managerako satria tonga de zay no tenenana voalohany hoe ilahy zao mila mampiseho hoe zara fa tsy hoe miakatreria lahy de ary ny tena anisan'ny nahagaga anahy koa zany nisy tournée nataony tany ivelany fa de tena gaga be mihitsy ahako tao Paris misy zay sa tany Belgique raikiraiky am'izay fa miakatra sur scène eo za de misy olona gasy any fa tsy manaiky koa raha tsy manao hoahoa de milatsaka le hoahoa latsaky musicien tena rombo ia de zay mihitsy nahatonga anahy niezaka namoaka an'le mozika le hoe mba mampiavaka anazy zany iny moa zany araka le tena atao hoe mampisampety tian'olona ary anisany tsy naposiko le izy fa mangataka amin'Andriamanitra mafy de mafy ahako mba hoakafizin'ny olona foana mozikako ny anahy moa araka le lazaiko teo efa ela ny ainan'le tontolo le mozika za
de miezaka mitady zavatra foana za mba ho ankafiziny satria le zavatra ao anatin'ny kanto de mba ho ankafiziny mpankafy kanto malagasy ny any ivelany koa mazava ho azy entanina mba akafian'ny sanganasa zay vaovaoka nefa zay miezaka mitady zay le sosiny kanto eny ary zay izy zay fa de toizantsika trano fanarahana mozika ihany koa ny eto amin'ny destination malagasy na de eo ihany ny resadresaka zay rahantsika amin'ny mpanakanto ihany koa ka de zao indray lo fotoana akanareo na hoe hisotroanareo rano ihany koa fa de mbola ho lavo ty tantara zay rahana amin'ny zara ity. De tavaverina somatsara eto indray izay mianada mino sy manantena fa mbola ao ihany koa nareo mbola vonona somatsara ihany koa manaraka anay toizantsika trano ny fanontaniana Zara mamiko iza no namorona azy? Namorona an'le mamiko zay no misy tia miketrika ny structure rehetrarehetra de misy fiarahana amin'ny namanay indraindray hoe ahoana ny anaovantsika ny arrangement ty tokotokony ahoana ny anaovantsika ny mixage de raha ny tena marina zany zay no anisan'ny namorona anazy za sy fiarahana miasa ny manager de anao ihany koa zany tena hoe nanoratra mihitsy hoe de A Z hoe ohatra zao ny fomba ohatra n'izao ny zavatra tantarainao anatin'le izy na le fomba fiteny ara na le fomba fiteny mana-talenta tokoa ianao ohatrohatra ny ahoana izy Zara manokana raha ohatra hoe rehefa hoe ao anatin'izay famoronan'izay sendra mandehandeha eny ve de hoe tsara atao hira zao zavatra miseho zao sa hoe tena manokana fotoana hoe tokony fotoanany amin'izay zao amoronako hira? Na famoronako hira aloha somary mampimapime ihany izy fa za nataoko hoe any amin'ny toilette fa rehefa tonga ny aingam-panahiko de tonga de fa nafeny savony ary lohako de tonga de misikina serviette aloha za de mila enregistreko farany zaingana zany le mélodie zay zany ny base satria rehefa misy base na mélodie izy moramora kokoa aminazy zany mamoaka an'le texte raha avy eo de misy fotoana indray za matory de za matory iny manofy fa tena henoko mihitsy hoe misy hira ny anatiko an'izany de za mifo iny tena tonga de enregistreko izy de inoko izy rehefa marena normal tsara iny za meno an'izy fa tonga de misy fotoana tena hira fa mavita couplement tonga de couplet voalohany mihitsy zay no tena famoronako hira de rehefa mandeha rery indray za raha mihitsy misaraka amina écouteur foana zay de rehefa mandeha rery indray za de zavatra hitakitako eny de izy koa zany efa hoe ndraisina asa de lasa miezaka automatika zany mahita an'le tontolo de lasa miezaka automatika misy an'izay zavatra zay foana fa ohatrohatra an'izay famoronako hira arakaraka ny zavatra misy zany de tonga de ararotin'aingana le izy alaina de mbola vao mandalo satria misy fotoana izy tonga aminao iny de aveo nefa anao misy zavatra mahavariana tampoka fa malahelo anao za tena misy fotoana ohatran'izany tena malahelo mihitsy hoe nisy hira tsara be tonga atao anatin'ny eritseritra de nefa ohatra anaty fivoriana tsy afaka manao an'le izy de tafiko am'izay le izy tena tsy azoko tsony de malahelo be andraindray tena malahelo mihitsy azy hidirantsika ihany le mamiko Zara satria ino araka ny teneniko efa mandeha matetetika eto amin'ity fahita eto amin'ny destination malagasy ny tena marina fa na le ray ihany koa raha mandeha amin'ny hirantsika zay ho arahantsika ny farany ihany koa fa ny rythme ny mamiko inona zany somary natao mihetsiketsika izy natao afro zany somary afropop matetika manko rehefa hoe hirantsiny de tsy maintsy hoe tsapiky zay na klinika mbola ho avy zany mbola ho avy zany tena mbola ho avy zany fa miandry kely tsika fa tsy moramora ianao ve ony sentimental be mety hoe le hiranao zay mivoaka rehetra sy fomba iainanao rehefa le mihira an'le izy ve mahatonga le olona miteny an'izany nefa nyzandray ohatra ny mahita hoe show be zany Zara tsy haiko hoe aiza ho aiza am'izay zany satria za ndraindray very hoe aiza raha nitondrako any Zara ato amin'le araka le niteneniko teo foana zany izy za zany raha hoentinao mozika milamina de hoentiko milamina hoentinao mozika mihetsiketsika de hoentiko mihetsika hoentinao niany zany zay hitondranao anazy za tsy sanatria hoe mireare fa zay ngamba le niteneniko teo hoe le ady natrehako mihitsy zany nefa betsaka loatra le izy 10 ans moa ianao teo zay de ngamba kosa ho ana manokana zany ho an'le olona zay mety gaga am'izay hoe sentimental be zany ohatran'izany za efa zatra zany za zay zavatra omenana aloha zay ngamba ny hoe zavatra azoko antoka fa vitako zany omenao anaka ohatra na angatanao aminazy zany tiako tenenina
de tsy maintsy ezahako sy avy tanan'le izy za zany mety mbola azo antoka koa ohatra noroka tsy fantatra fa mety possible zany mety mbola noroka koa kelikely any. Ahoana ry Zara no anekenao anao manokana satria matetika manko rehefa zavatra zay hoe ianao manao azy de hoe miainga aminao hoe zavatra tiako aloha zavatra tsapako mantsy rehefa misy fotoana mba mijery anao na hoe alohan'izao hoe resadresakantsika izao de nifantariko hoe iza moa ty olona ho resahako ty aiza no ahafahako miresaka amin'ny Zara tena tsapako hoe fa tena ao anatinao mihitsy le mihetsiketsika sy le mibitabitaka nefa le araka ny teneninao teo anisan'ny fika stratégie hoe mba ialana hoe tsy hitovy amin'le mpanakanto efa le ao an-tsain'ny olona hoe ty io olona io isaky vao mahita an'io zay de le hoe le roi de Anna foana io hitanay io ahoana ny fomba hitondranao an'izay hoe eto aloha zany ianao de miezaka manao zavatra mety tonga de teny hoe zavatra mety tsy nieritreretinao le hoe slow aloha ny atakenao voalohany nefa tsy maintsy ataonao zay nanaiky an'izay ihany ve ny sainao moramora aminao ihany ve nitondra an'izay le izy aloha sarotra be sarotra le izy aloha le nanapahana hevitra an'izay fa conseil-na mpiara-miasa sy ny manager zany sy ny feo amin'ny fieritreretako teny foana na tonga nanapa-kevitra an'izay zavatra zay hoe alora angaty ty zany no atao aloha fa sarotra mihitsy nandresen-dahatra an'izay hoe tonga de anao slow tamin'ny voalohany tena sarotra le izy fa zay zany natsaran'le hoe niaraka tamina artiste aloha mba ahafahana anaka an'izay mesure zay fa raha tonga zany de niazakazaka tamin'ny saleky de mety tonga de tavela teo ngamba za tena sura mihitsy tonga de tavela teo fa nisan'izay zany zay hoe aloha ty aloha za zany tamin'ny voalohany tsy resy lahatra mihitsy ako hoe amoaka soloa fa ny saleko tao aminazy zany efa tonga de hoe avokako za rehefa tamin'izany efa nanao publication mihitsy hoe amoaka saleko ia fa rehefa tena nandinika sy nieritreritra am'izay zany zay de zavatra efa niraisina ho asa le izy le izy koa moa tiana de rehefa zavatra tiana zany moa tokony mba kolokoloana mazava ho azy de iny am'izay no tonga le décision hoe aloha ataontsika ohatran'izao koa sarangaty de izy hitantsika miandalany olo fa mbola vitsivitsy maromaro zay nirany voaka fa mampanantena ny mpakafia ezaka anao zay azo atao mihitsy ny anay moa nira tsisy hoe voavita androany de avoaka raha pitsy fa misy ohatra mampisipity izy hoe fa 2 ans traitena ihany efa nisy zavatra hafahafa kely zay tamin'iny fa nizana mihitsy hoe ahoana tsy satria le izy moa zany rehefa hinanao matetika de misy zavatra mitsanga ho azy ao anatiny ao hoe sao de tokony atao kely ohatr'izao ty mba ahafahany ty de iny moa zany izy vita somatsara iny de ohatrohatran'izay daholo ny raha aminao zany efa hira fa ela daholo fa iasahana vokatsy kelikely le izy vao miteny hoe Zara ihany koa de araka ny teneninao tao araka ny teneninao teo satria ianao amin'izao fotoan'izao sady manager iray nareo Stéphanie nefa ihany koa isaky mahita ny Stéphanie de tsy maintsy mahita anao foana na ianao manao animation mitazona ny deuxième lead moa zany ny Stéphanie no lead vocal ary ianao tena hita be mihitsy fa Zara matetika ianareo mpanakanto rehefa mandeha irery de tsy haiko hoe inona ny anton'izay hoe zay mihitsy ve le fiainanao anatin'ny tontolo ao hoe rehefa mandeha irery de tsy miaraka amin'le mpanakanto le nirahana teo aloha teo tsony fa eto indray zany te anontany hoe fa zay mihitsy koa ve zany Zara hoe sady tsy maintsy miaraka amin'ny Stéphanie no mbola hoe sady mamoaka an'le single tsirairay ihany ary mety misy mialatsiny fa ho teneniko ty io nga fantatr'olona raha tsisy an'i Stéphanie na tianao na tsy tianao tsy maintsy hipetraka foana zany teny zany ndray andro koa ianao rehefa ohatra hoa mino fa ilamina tsara ary zay nirariana hoe na mandeha mitokana anaiza ary Zara de mbola ao ambadika ao foana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny producteur production amin'ny Bashra zay foana ny fandraisan'ny olona azy niady tandray reo sy izao tena le fanontaniana zay koa nisan'ny nafinahitra anahy koa satria voaingakaingana mihitsy zany akatra tao amin'ny plateau de nisy ny antso de zay daholo ny akamaroan'ny fanontanian'olona hoe Stéphanie zany tsy tevitra amin'ny anao andeha rery zao nga nareo nisy problème nga ohatran'izao be dehibe le resaka fa tsoroko eto le izy araka ny teninao teo hoe rehefa mahita ny Stéphanie de mahita anahy raha zay Stéphanie zany ny tena marina aloha hatreto mbola tsy misy olona ary tena tsy hisy mihitsy moa zany mazava ho azy tsy hisy na de ataoko hoe mety misy olona mety eritreritra piseny zany ary fa tsy hisy zay zavatra zay le olana ny tsy hisy le olana angamba ny tena le olana de ny fiara-miasanay Stéphanie
mbola lavitra satria mahatonga an'teny hoe mbola lavitra misy ketrika anay manokana ihany koa fa ataontsika surprise zay tonga de nolazaiko eto aloha zao niranay Stéphanie fiturinanay 6 zany a za pare zay titre anazy a misy matoky aho fa allo izy miboaka angamba de zay nareo mijery anazy za pare zay aloha zany azo antoka dikan'izay zany a ho an'le olona le manana an'izay eritreritra zay hoe mety misy olana zany hoe fanontaniana zany tsara be satria presque zay daholo ny fanontaniana vao hoe miaraka amin'ny artiste ray a de miala de misy olana ondreny niady ondreny sasany moa mavita momorona zavatra tsy ana misy ka zay zany izy zaho en personne miteny an'izay eto a tsy hisy mihitsy zany zay Stéphanie olana aloha naoviana ary ny fiaraha-miasanay Stéphanie mitohy foana fa arasanatria ozy ataoko hoe arasanatria hoe misy zavatra afaka ohatran'izay a de raha tsika mahita eo foana angamba ataoko sanatria mihitsy le izy ok ary de zao ndray raha aloha tsika naraka mozika de tohizantsika hatrany zay hoe fanontaniana ho apetrakantsika amin'ny Zara izay. De reno mozika reny fa de ho arahantsika aza matahotra fa ho arahantsika io zay hira anisan'ny tena mahafinaritra sady tena anisan'ny ankafiziko zay a raha hiran'ny Zara manokana neniko aloha le izy tamin'ny audio de i Zara ho azany de rehefa nivoaka amin'izay le clip de hey ve i Zara de nijery an'le commentaire ny olona rehetra atao ihany koa de mbola tsy nahita aloha za hatreto hoe kihana raha hoe ny ao amin'ny YouTube mahakasika an'izay hoe iny hiranao a mampisy appétit iny fa matetika manko samy ao ihany koa ny ahitanao hoe inona ny fihevitry ny olona mahakasika an'ity hira ity misy raha moa de niteny mihitsy afaka mba traduisenao en français ve fa zay ty ivelany aty zay fa de hoe maheno an'le mélodie de mankafy tanteraka ary ny firarian-tsoa ihany koa tena nisan'ny betsaka eny mety ozy izy ny sasany hoe mirina malaza masika ihany ndraindray amin'le fanontaniana fa nefa nytiatiako apetraka ihany koa Zara eto moa zany tsika de horesahana mihitsy hoe ahoana sy ahoana nandeha iny mampisy appétit tonga de ozaiko hoe tafity namana ito na nitonikira na nina mipetrapetraka fa za tsy miteny hoe tsy tiako a fa za zany mahita an'le izy tonga de any be le mampisy appétit de niditra tao amin'le mamiko amin'izay tsika de ohatrany hoe diso fanantenana kely zay a fa hoe nampananana hoe mavoly ery fa sady manao izy fiteny avaratra manao izy fiteny ihany hoe so de misy zavatra tsy mazavazava ary any atsimo any mila mizatra zany ny mpakafy ngamany mila mizatra kely mila mizatra mirina satria raha hoanahy manokana aloha voalohany a za mihitsy aloha zany ataoko hoe za mihitsy a no tsy anaiky an'izay hoe hipetraka ohatra zany no mampisy appétit zany ataoko fomba fiteny tao avaratra le izy a de amoaka hira za de ao avaratra foana raha hoanahy manokana angambany aloha mety tsy resy lahatra amin'le izy fa tsy le fomba fiteny Zara no tiako asiana resaka fa le na le fivoahan'le clip tonga de za zany atsoriko tonga de anao direct be hoe bomba be ny tonga de zavatra tsapako tam'le hoe mampisy appétit de le image-ny Zara le tam'le mampisy appétit vao nivoaka tonga de bomba be a de mialatsiny raha miteny aty hoe somary midina kely teo amin'le hoe mialatsiny ho an'ny anina fa fomba fijeriko moa zay de sady remarque ihany koa zay de hoe tsika tena marina mihitsy zay zavatra teneninao zay satria zay zany noho le fotoana fanenjana tournée de lasa miendrikendrika be le fotoananay de nefa le vokatra mamiko io zany efa tokony hoe navoaka de io moa zany olana ara teknika ny zavatra misy angambany olana ara teknika no tonga an'izay zavatra teneninao zay le clip a mety hoe tsy araky nyetsetana anazy aloha za mino sy matoky mihitsy mahita an'izany daholo ny mpanaraka ny destination malagasy hoe mampisy appétit sy le bebe eo ohatran'izao de le mamiko ohatran'izao fa aza matahotra nareo fa manao zavatra tsy mora misy ndaha kely ohatran'io foana fa aloha zany tsy hoteneniko fa aloha nareo any apartirany amin'iny koa nefa ny azahoana lesina hoe zao ny aloha nareo ihany ny tsaran'le izy kelikely eo fa olana ara teknika angamba zay no azoko lazaina an'le izy fa ezahana renina faran'izay aingana le izy isorana lehibe ho anao a miteny an'izay zavatra zay satria na izaho tompony ary mahita an'le izy a
tsapako hoe misy anaka nefa za tsy mety kivy zavatra ohatran'izany fa vao may za zavatra ohatr'izany koa tsy hoe tsika hoe anakivy fa vao may ara hoe misy manko namana tena ohatr'izay mihitsy misy tena namana zao namana ao an-trano tena hitako mihitsy hoe bedesiny mihitsy a zany e de nefa za bedesiny a le zavatra efa io aloha zany zavatra misy de tsy hitako hoe ahoana ny mbola ananana azy fa iezaka anarina an'izy farany zaingana zay fa aloha hitatsika fa tsy ho ela angambany fanarenana iny raky tsara moa zany angambany tena marina tena hitako hoe anona an'le olona de tiako ahitsykely izy teo fa mety hoe nisy resaka atsika sanao tsy mifandray kely angamba teo za zany nefa nanomboka zanakafy mozika mihitsy nefa tsy nametraka an'izay hoe aka fomba fira amin'ny faritra anankiray foana fa tena vavahako tamin'Andriamanitra mihitsy hoe engany mba ho haiko ny anonona an'ity parole ity rehefa za manao ohatran'ity de hitako le izy a tsy haiko aloha zany fa misy manantena zany zay fa ndray andro ihany koa zara mety amorona hira hoe raha fomba fiteny eto avotanana indray no hoe azo antoka azo tsara antoka tsara mihitsy ok ary azo antoka tsara fa zavatra rehetra moa zany Andriamanitra foana mandahatra anazy de angatantsika mafy aminazy zay zavatra zay satria za fitaovana hainy angambany fa ny talenta avy aminazy de ny hira evangelika koa raha rotiko kely a misy manko be dia be koa miteny an'izay hoe zara zany de hiran'izao tontolo zao foana ohatran'izao raha ho anahy angambany a tena diso be zay olona mieritreritra an'izany hoe za tsy manao evangelika satria misy ny teny direct mihitsy de nisy nangataka koa de efa misy hira evangelika anankiroa angambany anankiroa izy moa zany efa fantatrareo foana fa rehefa evangelika zavatra tsy maintsy raha ohatra zany mampisy petira mpitiavana nababon'olona maro mihitsy le izy a de an'Andriamanitra lesy ataontsika mbandravatsa fa ataontsika le tena mababo tena kokoa noho izay fa mety ho maharitsarotra kely angamba ny fotoana moako anazy zay le hoe manao zavatra tsy mora sady ny programme ny fandaharam-potoana ny zara ihany koa entsikensika be hoe sady mbola ao anatin'ny Stéphanie mandehandeha be mihitsy nareo nefa koa tsy maintsy jerena ihany koa le nao rery hoe ohatra ny ahoana ihany koa nitondrana an'ity carrièrenao solo ity ny ankoatran'izay zara nivoaka zay aloha ny ireny clipnao reny de resaka fitiavana fa ianao hoe zany ny ankamaroany raha ohatra hoe resaka pourcentage tsika de miodidina ao anatin'izay fitiavana zay zavatra zay koa manko misy manao fanamariana foana ty aminao hoe mpanakanto amin'izao fotoana tsy mahay mamoron-kira raha tsy resam-pitiavana de ozy a hoe eny ekeko e babeko daholo renkihana rehetra teneninareo amiko reny rehefa manoditra ny fandaharana fa rehefa ao avy kosa ny mpanakanto de mba antaniko anazy ihany koa zay hoe ahoana indray mikasika an'izay tena tsara fipetraka le fanontaniana le fitiavana foana angamba matetika aloha zany fitiavana mihitsy ny tena hainantsika olombelona fa misy karazan'izay le fitiavana misy fitiavan'olon-droa misy fitiavana ohatra hoe fitiavana amin'ny zavatra anankiray fotsiny ohatra misy ohatra hoe asa na ohatran'izany fa le izy tsy voatery hoe fitiavana foana fa raha ho anazy zao de misy irako anankiray zay tsisy idirany fitiavana mihitsy fa ny fiainako ny ainako indray no tantaraiko amin'io zavatra io tena naniainako hoe roatra zany raisiko akaiky le izy de hoe za mipetraka rery tsy teo anilandray aman'iny tsy teo anilan'ny fianakaviana de misy zavatra tantaraiko ao anatin'le izy ao de za misy matoky fa mety sisy teny hoe fitiavana foana kosa aloha am'zay ia zany hoe fangaro eo ihany arakaraka ny zava-misy fa arakaraka ny anina fa misy moko zany mety hoe manana an'izay izy hoe fitiavana foana no manana azy fa ny anakah zany ohatr'izay ezahako ary tsara mihitsy le misy ty le mandeha mifandarana ohatr' zao satria na ny saina zany raha misy zavatra metahako ohatr'izay de tonga de mihazakazaka be ho anazy zany zao de tsy maintsy mitady zavatra farany zaingana koa ikorrigena an'izay zavatra teneninao zay ina zavatra tena hoe tandreman'ny zara manokana rehefa ao anatin'izay hoe mamoaka hira na audio io na mba ialana amin'le tenin'ny olona hoe izy ndray koa zao ty mpanakanto ty de manaonao foana mihitsy zany zara ny zavatra mpanolotra fandaharana moa ny tena de zay hoe asumena hatramin'ny farany hoe io ny zavatra io ny asanao io ny zavatra iainanao fa ho an'ireo tsy mahalala de mora be le mamoaka le teny sy hoe ahoana na tongavan'io zavatra io fa maro loatra koa mipanakanto amin'izao izy indray zao ty io ve de alaza mandanindany vola fahatany hitanao zany zavatra zany enao tena misy tena betsaka mihitsy manao an'izany ngamba ny azoko lazaina amin'ny zavatra teneninao zay ny any teny hitandremako rehefa za mamoron-kira
mba tsy zavatra nafotoana olona ny mavokako dia tsy mba zavatra ohatra hoe aniraka olona any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy zay aloha zany tena enga nefa tena za izaka ny tsy hanao an'izay zavatra zay mihitsy ohatra inona tiana tongavana ao anatin'ilay hoe aniraka ny olona amin'ny ohatra zany zao hoe ohatra zany hoe misy ataoko hoe zaza tsy ampy taona ohatra dia ezahana hiditra amin'ny sehatry ny zavatra tsy tokony ataony ngamba ny fatapata sy ny zavatra tiako tenenina dia ezaka zany no tsy hamoaka an'izay satria hitako tsy dia tsara satria le mozika manko amin'izao surtout eto toerana zany efa misy tena ho anako kosa aloha mialatsiny en tant que za mpanakanjo zany dia nendray malahelo any ako fa misy kosa aloha tsy tokony mbola ho avoaka eto toerany hevitrako manokana zay misy zany zay zavatra zay nefa ny misy ny sasany tena miezaka manao an'izay mihitsy dia zay ndray aloha eo amin'ilay resaka fivoarana sy ilay hoe kolotsainantsika malagasy mbola mitazona zay mbola tsy mety zany le izy zay ngamba ny azo lazaina anazy na ny resaka fitafy io na ny tononkira za tsy hoe za tonga lafatra na hoe za faran'izay tena artiste goavana ohatra tena tsy izay le tiako tenenina fa mba tokony apetrakitsika foana le hoe malagasy tsika dia mba apetraka eo amin'izay image tsika zay le izy hoe na vahiny ara mijery malagasy zavatra ataonrehetra zany na fitafy na inona tsy dia tena hoe mbola le zay zany nezahako tsy ho atao mihitsy zay tena marina. Mankasitraka ny zara manokana no namaly an'izay fanontaniana ary hoe naneo an'izay hevitra fahitan'ny mozika izay fa mbola hopetrakitsika ihany izay fanontaniana izay ary hidirantsika lalindalina be kokoa fa eto aloha tsika dia hanaraka mozika hafa indray. Raikitra indray ary mitohy-trano resadresakantsika efa maro izay zavatra ny fampiresantsika ary matetika ihany koa ny fandaharana tahaka itony zara izay moa zany karazana ohatry ny hoe slogan atao amin'ny destination malagasy ny destination malagasy dia miezaka hatrany manosika izay hoe tosika ho an'ny mpanakanto izay ny tena anton'ity fandaharana ity na fandefasantsika nireny renina ny resadresaka izay rahana aminareo tahaka izao satria maro be zao hoany midanaka mihitsy hoe ohatra izany fomba fisainany zara ary misy manatena fa rehefa avy mahita n'ity fandaharana ity izy miakatra indray izay point an'ilay faninanao manokana izay ny ankoatran'izay ary inona ny hitan'zara hoe mbola sarotra raha toka hoe satria zara matetika mandeha mivoaka enina ny fanaovanareo show maromaro any ivelany ihany koa ny tory maromaro ary nareo mahatsapa sy mahita ihany koa hoe ohatra izao ny mozika any ivelany na ny resaka fampisehoana io dia ohatra izao ihany koa ny eto Madagascar inona ny zavatra mbola hitanao hoe sarotra raha toka hoe ny mozika eto amin'ny tanàna no resany eto Madagascar. Hitako tena mbola sarotra aloha zao ny mozika manko raha manaly izy io ngamba nataoko hoe 100 taona ary raha mahatratra an'izany fa tsy hitako aizany afaran'ny mozika io na hoe afa-po amin'io tsy mety afa-po zany fa misy zavatra tokony ho trandrana sy ny anina foana fa ny ezaka ngamba ny tena mila mafisina tsara fa le mozika misy miteny hoe mora fa sarotra ihany le izy ny eo amin'ny resaka famoronana zao ohatra ny famoronana zao dia le lazaiko teo hoe mila fotoana mila faharetana mila ezaka dia anangamba le hoe le fanontaniana teo hoe inona ny tena mbola hitako sarotra le mozika tsy azo amoraina angamba zay ny tena manafisako anazy tsy azo amoramoraina izy fa mila petraka anao zany hoe mozika kanto moa le zavatra jeren'ny olona le izy fa tsy hoe raha ho anao rery ngely izy dia tsy maninona fa le izy ho an'olona ho an'ny vahoaka mihitsy zany dia mba ezahana zany mba zavatra araka le lazaiko teo ihany moa zany tena marina hoe mba zavatra mba ao anatin'le kolotsaina foana ny tokony avoaka fa mozika sarotra ny mozika tsy hita zany hoe inona hoe aizany afaran'izy ity fa na 100 taona ary tsy maintsy misy zavatra tianao atao foana eo. Ankoatran'izay hoe resaka fifehezana eo amin'ny ara-potoana izay zary inona koa ny tokony ho ananana raha ohatra zany sa hoe mipetraka hoe olona tahaka ny ahoana ny tokony hiditra ao anatin'ny sehatry mozika olona manao ahoana ihany koa tokony hoe anao an'izay mozika izay araka ny tenenao raha toka
tena raisitsika le teny zay nampiasainao teo hoe kanto satria iny amin'izao fotoan'izao koa manko efa lasa resabe hoe misy ny mozika tena hoe mbola mipetraka tsara mihitsy hoe kanto, misy ny mozika hoentina fotsiny hoe misy mpanakanto raha anisan'izay nanana ny tantara mihitsy izy teo aloha teo nenahy ny mozika ko ange izy tsy kanto fa nenahy hoentiko ifampimehezana hoe resaka comédie to sa ho an'ny Zara manokana olona tahaka ny ahoana zany miditra ao anatin'ity sehatry ny kanto io raha ianao manokana no resana? Ho anahy aloha zaho anatin'ny kanto dia rehefa ao anatin'ny kanto aho zany dia misy zavatra hitako tao tamin'ny lalana zay nilalovako na tonga nanapa-kevitra hoe allo za amoaka an'le izy ny tiako lazaina angamba mialatsiny kely mialatsiny fa tsy natiako hoe mandeha hoe manan-kena olana ohatran'izany fa misy kosa ny artiste namana sasany mbola misy fotoana tokony mbola ahafahana mandinika kely hoe anao an'le izy sa tsy anao an'le izy dia nefa tonga dia atao foana le izy io manko misy fahafahana koa le mozika ho anazy zao raha milliardaire mety vao tsapako fotsiny hoe tiako le mozika dia namoaka hira dia matrakeko tonga dia ataoko zay nefa le zavatra mbola tsy tokony io zany tokony misy étape le izy ohatrany hoe ianao zany tsy possible tonga dia hoe any amin'ny université fa tsy maintsy mandalo anao hoe T1 T2 jusqu'à dia tokony zany ny artiste namana ny torohevitra zany torohevitra ny anazy. Za moa zany tsy hoe artiste goavana be hoa dia lazaiko tsara eto mihitsy le izy fa eto fandarana dia manararoatra surtout moa ianao misy temetraka fantahina dia sady mahazo anahy le izy dia avokako amin'le hevitrako ny amako anazy. Misy mpanakanto tokony mbola andinika kely izy hoe afaka firy taona na afaka firy volana ary angamba raha ohatra ka zay vao hiditra amin'le sehatra fa ny sasany androany izy mitaitaitra dia mandeha manao maquette dia manao prise ny studio dia tonga amin'ny herinandro dia matrakena le hira nefa mbola be dia be ny zavatra tokony harena ho anazy zany fanatsarana le zavatra fanatsarana hoe atsika mpanakanto tokony mba zavatra mba akafiziny vahoaka sy mba akafiziny olony rehetra no avoaka atsika fa misy ny sasany tena tsisy kosa aloha mialatsiny tsy hoe zany hoa tonga lavatra be na hoe cran be fa misy sasany tena mbola mila traitena kely. Ho an'ny Zara manokana aloha zany dia tsy ho tafiditra anisan'ireo mpanakanto eo tafiditra anao an'izay hoe karazana buzz zay raha toka hoe zay indray zao malaza eto amin'ny tanàna mba hahafantaran'olona hoe izy io mba hitodihan'ny mason'ny olona rehetra ihany koa hoe mba hafantarako hoe izy zany Zara zany tsy ho tafiditra ao anatin'izay hoe ianao. Le resaka buzz aloha zany misy karazany manko le buzz. Misy ny sasany buzz manotoana ny hafa, misy ny sasany buzz misy ty lasa ohatrany hoe manala ny asa alohan'ny olona zany dia raha ho anazy zany ny buzz mety izy fa angamba ny hitatsika miandalany eo le buzz azo antoka zany mety izy buzz zay fa aloha ataontsika miandalany ihany izy satria raha teneniko eto daholo izy dia manjary lasa efa endrasan'ny olona fotsiny amin'izay dia ilay zavatra niteneniko eo destination malagasy satria moa ty zavatra ty araka niteneniko teo mila traitena tsara le izy zay vao zay vao zana mariana trany ho antsika rehetra indrindra moa zany hoe ho an'ny mpanakanto satria dia maro ihany koa ny mpanakanto Zara rehefa zoma tahaka izao dia manoloana ny fahitalavitra eto amin'ny TV Record Madagascar atao anatin'ny fandaharana destination malagasy hoe inona indray ny vaovao, inona indray ny apoakan'ny zandrikely io, inona indray ny zava-misy mahakasika an'ity mozika iainantsika ity dia zay le hoe ny eto tsy hoe kihana be fatany akory ny mandeha araka ny teneniko foana na za manolotra fandaharana hoe ny rehetra dia afaka manome fanamariana na mahakasika ny eto amin'ny fandaharana destination malagasy no mahakasika ny mpanolotra rehefa hoe ao anatin'izay hoe asa izay zay zavatra ho avoaka eto izay dia misy manantena fa ilay zavatra rehetra ny tantarain'ny Zara teo tsy hoe akory hoe méchant na hoe hoentina fotsiny hoe zany tenana fa araka n'ilay nitenenao hoe torohevitra atsipy ny teny dia ho an'izay mandray azy fa tsy atao hoe za zao niteneny Zara amin'izany, za zao niteneny Mirina amin'izany. Izay zavatra izay koa manko matetika miseho sy malaza ihany koa hoe rehefa misy zavatra mivoaka eto dia hoe rakotina raha be fa tsy atsipy ny teny satria miainga amin'ireny hoe hira izay ataonareo mpanakanto ireny ny zavatra hoentintsika eto ihany koa eto amin'ny destination malagasy. Sady misy ty raha anazy ao atsika mpanakanto tokony ngamany mino fa efa tratran'izany daholo tsika mpanakanto hoe sur scène ohatra na
na eny an-dalana na eo an-tanàna tsy maintsy misy a olona manaratsy ianao sy misitana zavatra tsy eritreretin'ny sainao mihitsy fa tamina tamin'ny voalohany marary an'ala izy misy fotoana tena tsy nareo rehetra zakany saiko mihitsy le izy fa ho anahy am'izay zany a ndraisiko le izy hoe matoa ty olo ty miteny zavatra ohatran'izao a marina zany ny zavatra teneny zay zany ny zavatra hitany miezaka am'izay zany ianao a mba hitenena n'in'olo iny zavatra tsara aminao indray raha pitsona tsy tenena n'in'olo inanao tsony fa izy indray no menatra ohatra fa misy moko namana sasany ohatran'izay hoe misy manan-kena de lasa mamaly an'le olona de lasa miteraka satria am'izao surtout ny tamazotra serasera am'izao grave be ny commentaire misy tena mila mazaka mihitsy de zay koa zany mba tsiratsiratsiatra kely ny anao hoe tsika mpanakanto a tokony mazaka an'izay zavatra zay de tokony mahay mifampiresaka indrindraindrindra eo amin'ny fiarahana amin'ity tontolo ity satria ny antsika tontolo ny rahantsika eo tontolona mozika de tokony miezaka tsika raha misy ny olana ohatrohatran'izany tiako misy zavatra tiako marina kely manko misy ty am'zay zavatra tiako tenena zay hoe misy fotoana misy ny olana amin'ny mpanakanto namana de any amin'ny tamazotra serasera le izy mavoaka de mamiangavy a zany hoe lo mba mifampiresaka foany tsika satria tsika ao anatin'ny tontolo io a tsy tokony ho hitan'ny olona akoatran'izay le izy fa mandady lasa manimba atsika le izy zay ngambany tsiratsiratsiatra kely ny anahy za zandry a de miezaka kely mba manaroatra ny plateau eto zany de maneho ny hevitra kely ako fa tsy sanatriko hoe ifonana raha ohatra ka eny ary avy hatrany aloha tsika de anaraka mozika mialohan'ny tena hoe anarahantsika an'izay mozika tena anisany hoe tsara kanto avy any amin'ny zara zay fa reto indray raha aloha mozika nampanakanto hafa indray de tonga ty le fotoana hanarahantsika ny mozika ny zara fa mialohan'izay aloha de mbola misy hatrana fanontaniana voatonona matetetika teo hoe zara Stéphanie ho an'ny zara manokana nefa marobe ny tena hoe makafianao manokana ihany koa mety maro ihany koa ny organisateur ary mieritreritra hoe rehefa makany zara ve zany de tsy maintsy manaraka foana Stéphanie sa tsy maintsy hoe sa hoe afaka mandeha irery ihany zara nefa le misy an'le asa le araka ny teneny zara teo hoe zay alehan'ny Stéphanie de tsy ao ambadika eo foana ihany koa zara hoaiza indray zany makasika an'izay satria zay ihany koa mety hoe somary manahirana kely any organisateur zay zavatra zay zao a zay vao misy ty vao nanapa-kevitra mihitsy hoe amoaka an'le hirako am'izay a de efa nizany nalamina daholo zay zavatra zay raha ohatra zany misy olona mila ny zara am'izao a efa any amin'ny clip any ny numéro a efa afaka mandeha irery tsara zara fa tsisy hoe sao de tsy afaka na ohatran'izany raha ohatra zany ka tsy mifinitsaka amin'ny datin'olona hafa le izy de ny amin'ny Stéphanie indray a afaka mbola miaraka amin'ny Stéphanie a rehefa tsy mandeha tournée de tsy maintsy miaraka amin'ny Stéphanie foana raha mbola ohatra ka misy possibilité zany fa ny anay ny asa efa nalamina daholo efa milamina daholo ny anay ny asa hoe rehefa misy mila ny Stéphanie a ohatra mila ny Stéphanie any atsimo a de misy mila ny zara ny avaratra de efa azona iantoka zany fa tsy maintsy vita le asa aza misalasala nareo aza matahotra nareo fa efa voalamina daholo ny am'izay satria zay zavatra teneny misy teneny milina zay a efa betsaka ny olona miteny ana hoe ela ve le zao possible raha ohatra ka alainay Stéphanie nefa de efa voalamina zavatra zay ka zany hoe efa misy mandimby any zara ihany koa zany eo amin'ny tarika Stéphanie rehefa hoe tsy ao ihany koa zara satria ny toerana misy any zara ihany koa amin'ny Stéphanie tsy hoe zany mitoraka voninkazo hoe takaiky ianao fa somary ohatry ny occupénao daholo sady manao sady mihira ianao a manentana ianao a mbola manao zavatra hafa ihany koa de eo ihany koa ny ohatry ny efa misy olona fa mandimika efa misy olona mandimika satria zay zany nizahana natao zavatra sura mihitsy hoe musicienko sy musicienny Stéphanie a de musicienko zany rehefa ohatra ka misy fotoana zany ohatra hoe misy tsy afaka any amin'ny Stéphanie zany efa niezaka mihitsy hoe zavatra efa azo antoka fa ifamena zay vao niditra tam'le hoe aloha la lefa mitokana ny tiako lazaina zany a raha musicien zany anay efa complet za zany raha mandeha efa complet ny Stéphanie efa complet ny Stéphanie ny asa zany vita foana ho an'izay organisateur maka aza misalasala mihitsy raha maka anay Stéphanie moa nareo vao mahay tsara tsisy olana fa
sendra tonga tato an-tsaiko vetivetika Zara nofinofinao ve ndray andro any hoe hiarahira amin'ny Stéphanie inona nandeha taloha hoe nofinofinao andeha irery ianao sa hoe nofinofinao hoe mba hiaraka hira amin'ity vehivavy manja be izay manko sironao Stéphanie atao aminay ary vehivavy manja be ity grave be na tonga avy an'le fanontaniana tao anaty mieritreritra anao tany Amazonga tamin'izay i Matsiaro iny mandeha rehefa mandeha le Matsiaro a za moa mahita ny Stéphanie araka ny tenenao zay hoe manja dia rehefa nahita ny Stéphanie zany za le hirany a tena hitako hoe tena nantonana mihitsy le hira zany dia zany ao anatin'le mozika zany dia manam-paniriana efa anatin'le mozika foana zany amin'io fa mbola sy dia tena hoe sio be zany efa anatin'ny mozika foana dia nanam-paniriana raha mba izany mba miaraka mihira amin'ity vehivavy ity na miaraka mampiara-peo amin'ity tena nisy mihitsy zay zavatra teneninao zay a dia ndraindray moa zaho asy ny anako ohatra ny eritreritra adala dia nandeha indray le tsy vahaolana dia zaho zany mankafy an'le hirany tena mankafy an'le hirany tamin'izay dia ohatran'ny surprise be taminah amin'izay nisy taona nahatsiarovako an'izay zavatra zay mihitsy a fa tsy tadidiko hoe taiza moa fa ohatran'ny tonga dia nahatsiaro an'le réactionko za le nahita ny Stéphanie tamin'ny télé tamin'izay zavatra nitantaraiko teo zay za sy izay Stéphanie fanakaiky eo dia ohatran'ny nofinofy marina le izy a tena nofinofy dia zay sy izy misy ty mampiara-peo manao an'ireny featuring hirany be dia be ireny dia ohatran'ny hoe tonga dia tanteraka le izy asa réel le oui tena tanteraka le izy dia sao dia tokony efa nisy fotoana ve mba nitsapatsapanao le Stéphanie tenenao ve ty tamin'ny voalohany moa za somary complexé aho dia satria zany eritreritra hoe Stéphanie sao dia masika be olona ohatran'izao ve dia ahoana ny hiaraka aminahy za zany lasa manontany tena hoe za ve zany possible hifanerasera amin'ny Stéphanie kanefa rehefa jereko amin'izay a ohatran'ny hoe tsisy dikany zavatra nieritreretiko zay hoe sao dia ohatran'izao fa Stéphanie mihitsy ara no ahoana lesy cool be izy hoe miaraka misakafo zay tsisy hoe arinareo misakafo fa zay eto fa miaraka misakafo amin'ny latabatra eo zay manetourné ohatra zany anaty ala any tsisy hoe many amin'ny hôtely classe be Stéphanie fa miaraka mamela salama keo dia samy makamaka ny sisiny olo dia tsisy hoe zavatra nanano sarotra zany zay zavatra nieritreretiko tamin'ny za le voaniditra tao hoe sao dia masika be na ohatran'izany izy moa zany manoro hevitra koa izy ny azo zavatra tena tsy tiany ararotika kely a satria manko isandarana ohatr' zao dia mba tiako hitany sefo any izy a ny any tena zavatra nanamarika ana tamin'ny Stéphanie a rehefa misy zavatra tsy tiany ataoko a izy tsy niteny anahy fa mifihitsiny fotsiny dia fantatro tamin'ny voalohany aho zany natahotra hoe tena mety fitabataba be anazy sy ny tany izy fa izy zany rehefa tsy tiany izy dia tsy miteny anahy izy aloha fa après izy miteny anahy moramora zay ny tena zavatra remarkako tamin'ny fiarahako tamin'ny Stéphanie nofinofy le izy ozy ianao fa lasa tanteraka le izy dia avy eo nefa nandeha ihany koa le hoe Zara nandeha irery dia tanteraka ihany koa le Zara nandeha irery fa isorako n'Andriamanitra lehibe dia lehibe zay aloha zay tena isorana lehibe satria raha ny lalana ny diaviko a ny teneniko tamin'ny voalohany teo a incroyable ozy ny vazaha zay fa niezaka foana ako ary mbola ezaka foana ako izay le hoe rehefa manam-pinoana ianao dia apetraka ao ampelantanan'Andriamanitra ihany koa ny zavatra rehetra dia tonga araka ny fotoana tokony mamety azy io mila faharetana koa le zavatra satria za tamin'izany fotoana zany ao tadidiko tsy haiko na teo amin'ny heritaona teo no niarahako amin'ny groupe Stéphanie dia nisy olona nahita anahy olo io zany taloha fa misy ty mahita anahy foana anisan'ny mpikarakara lanonana izy dia ohatran'ny hoe tsy niaviny le izy fa rehefa niaraka amin'ny Stéphanie amin'izay za hitany matetika ohatran'ny hoe nisy fakapanahany somary nitafiditra kely nampidiriny taminahy fa mila fanapahan-kevitra le izy koa hoe raha anao an'izao sa dia inona mety ho tombotsoa manany nefa ny tonga dia mivonoko ny eritreritro ngamba fa mety efa hitany amin'izao fa andeha irery amin'izay za i Stéphanie no anisan'ny managerako satria basora production amin'ny groupe Stéphanie dia afaka makanay ianao afaka miaraka miasitsika zavatra tokony arahana ok are miandro koa zay ny any tokantrano any Zara tsy zarery ihany a eto ianao mitenanao mihitsy mianolotra n'ity hiranao anisan'izay tena ankafiziko ary tamin'ity androany ty moa za mihitsy nangataka hoe aleo rangahy Zara le mba mampisy apy aty no mba arahantsika ia dia efa narotana kely aloha alohany ampidirako an'izay zay a ny fandaharam-potoana amin'ny 12
amitozy octobre amitozy octobre soirée voalohany eto Antananarivo Zara en milieu glacier Analakely 12 octobre azadino zay aloha be dia be ny zavatra mety surprise hitranga ao ny hirako aloha zany ho an'izay efa mahafantatra ny hirako mandeha any amin'ny YouTube any fa misy maromaro any fa ny hirako mbola tsy tokony avoakako ho avoakako amin'ny fotoana io tiako lazaina zany mahazo tombony aloha zay olona tonga ao amin'io andro mihitsy no ahenona anazy voalohany ahenon'olona anazy voalohany musicien moa zany efa manana an'izy mazava ho azy satria musicien miaraka manao répétition fa ho an'ny olona zany zay tia hitany soirée any Zara voalohany eto Antananarivo ao amin'le glace Analakely le fanontanianao teo tonga dia rarotiko eto le salegy ho hitanareo ao amin'io mahazo tombony zany zay tonga ao aloha amin'io satria io soirée voalohany dia akoatran'izay somary ivoaka kely any amin'ny faritra any Majunga any dia iny somary maromaro moa zany le izy fa zay no tena misy tena rarotiko dia mety isy koa zany fivoahana kely any ivelany zay atsoatsy mety any amin'ny farany taona angambany dia verina vany zay amoaka vokatra vaovao indray Zara satria efa ao zay zavatra zay mahatonga ana nyteny teo hoe anarina le misy ty le clipn'le mamiko farany zay angany zay dia le mampisy appétit ho atolotro ampitiavana ho an'ny mpankafy mozika rehetrarehetra dia engany mba hisy appétit daholo nareo mihaino le hira zay ngambany dia tonga dia manao veloma zany zany rehefa avetsika efa manao veloma ka mbola ankafizo azy le mampisy appétit lo slow moa izy ty raha tsy slow atolotro ampitiavana be amanareo dia ho an'le olona mpandefa MP amina le tsarako trony mamaly anazy tonga zany dia efa vedety zany manolotra an'le hira ho anareo hoe io le izy raha ohatra ka tsy lasa ny mivoaka taminareo izy tamin'ray aman'izay dia atolotro anareo amin'ny télé mihitsy izy ty atolotro anareo ty ngamany ok ary avy hatrany ary tsika dia hiaraka kafe an'izay mampisy appétit zay raha tsika amin'ny Zara izay Mampisy appétit, tena mampisy appétit.
tsara laigny modele ko agny anao araiky masiro ampiagna tsara manga ndraiky madiro mampisy appétit tena mampisy appétit mampile latsogny mampiledaleda mahitanao chéri ko andanao mirona tele ipetrinao ko tsara laigny modele ko agny anao araiky masiro ampiagna tsara manga ndraiky madiro mampisy appétit tena mampisy appétit mampile latsogny mampiledaleda mahitanao chéri dia reny izy reny dia tena hoe mandainga angamba izay olona hoe tsisy appétit tamin'iny iriny na le fijerena an'le mozika na ary mino sy manantena fa raikitra amin'izay ny comparaison amin'ny olo tiana hoe ianao mbola manina misy termen'izy iny izay maninona tsofina ry zara ao anatin'ilay izy eo am'le aiza le tianao eo amin'le hoe mampisy appétit karaha manino tsofina manino mampilelatsony mampilelatsony Zany hoe mampilelamotra. misy miteny hoe mampilelatsony fa le tsony zany molotra molotra le izy fomba fiteny ka tsy araka-tsara le izy inona zany zavatra teneny Zara zany hoe betsaka misy miteny an'izay aloha hoe mampilelatsony hoe sony zany fa izy tsy sony fa mampilelatsony mampilelamotra zany le izy zany hoe comparena zany le olona raha ohatra hoe mbola mihoatra ny sakafo mihoatra ny sakafo zany izy mbola masiro kokoa ka hoaniny anao araiky masiro ampiagna tsaromanga ndraiky madiro ampiagna tsaromanga ndraiky madiro asiana lasaromanga zo madiro zany a dia ao le mampilelatsony d'accord intéressant mampisy appétit manko matetika sakafo foana le voatonona amin'le izy dia zay mihitsy nizana nitrandrahana an'le izy hoe aloha ataon'le zavatra le tena le hoe misy moa namana rotikely eto miteny mihitsy hoe lasa voamainy fakaty be izy io misy olana kely ono zareo dia nandeha le hira dia voamainy fakaty be mihitsy ono zareo ohatran'izany lasa nataon'zareo dédicace ho an'ny tiny le izy dia hoanaly izy a soraky be dia be le mpakafy loha tonga any amin'le tanjony izay tonga any amin'le tanjony soraky be dia be ho an'le mpakafy rehetrarehetra mihitsy a ia dia ho an'izay mbola tsy mankafy a mbola ezaka izay raha ohatra ka mbola tsy mankafy nareo a ezaka mbola hitady zavatra tsara nareo fa zay mahita foana aloha zany tsy mitady zay maintsy mitady zay satria zay le azany eny dia tsy maintsy mitady zay inona ny zavatra tena ankafiziny Zara dia inona ny zavatra tsy tiany Zara ihany koa Zara azafady lasa njara indray vao tena Zara mialatsiny le tena ankafiziko ohatra zavatra tiana ankoatriny hoe fandehanana studio fenona hira fijerena inona ny zavatra ohatriny hoe mba ny zavatra tena tiako sy tena ankafiziko aloha za manko tourneur mécanique ny asako zay ny asako taloha zany clalovie dia tena tiako indrindra mitondra machine sady mihira mitondra toro sady mihira io zany anisany ngamba misy fianakaviana sy ny mpiara-miasa koa raha mahita an'ity a dia tena tonga dia razony atao mandeha manao témoin tena tonga eo mihitsy izy fa zany ny azy zany na misy zavatra misepasera misy adiady sy ny taritariny amin'ny mpiara-miasa fa io zany tena tsy voliko mihitsy io dia mitondra moto zay zany tena ankafiziko indrindra tamin'izah mbola misy tia niasa nanao toro a dia iny amin'izao moa zany mbola misy fotoana ary sady manamboatra moto eo zany mihira ohatr'izany dia zay zany tena ankafiziko indrindra raha sakafo indray izy a dia araroto kely fa tsy nanontanianao zay a raha sakafo a dia ranom-bomanga atao asiana menaka endasina zay reny sakafo zay fotsiny fa tena mampisy appétit hoe tena zay zany tena sakafo préféréako zay inandray ny zavatra tsy tianao ary mety hoe akan'le zavatra tsy tiantsika dia avy eo indray hoe mba tsy haiko na ohatrany hoe androany mba ataonao tsy secret kely izy aminay destination malagasy hoe zavatra nampalahelo tadidinao hoe tena nalahelo mihitsy ianao tamin'ny nampalahelo anao a izay hoe ny s'est passé teo amin'ny fiainanao
Ny zavatra tsy tiako aloha zany a, ny zavatra tena farany zay tsy tiako a, le langalanga aloha tsy tiako, tena tsy tiako mihitsy le langalanga. De ankoatran'izay a, toute la vérité n'est pas bonne à dire de ahoana ndray zay. de Naka-place tsara mihitsy izy anazava azy. de ankoatran'izay a zany rehefa misy olona miresaka zavatra aminahy de mezaka foana ako no mantanteraka an'iny zavatra iny na eo amin'ny lafin'ny ara-pitiavana io na fiainana amin'ny akapobeany mihitsy. De nefa ny le olona raha avy eo tsy arakaraka le zavatra fampiasana izy, zany hoe izy zany mitovy an'lainga ihany fa iny ndray moa zany filazana zany sy hoe lasa promesse d'ivoire moa zany filazana azy. De zay koa anisany zavatra tena faran'izay tsy tantiko. Zay ngamba fa maromaro zany fa zay no tena matetika tena tsapako. Hoe zavatra hoe tena tsy zakanao. Tena zay no tena zavatra tsy zakako. Tantara mampalahelo. De ny tantara mampalahelo a, tena misy mampalahelo be dia be mihitsy a, fa ny anankiray ngamba no tena tadidiko aloha a, ny zavatra nahazo amin'ny papako angamba no tena nampalahelo indrindra. Papako zany noho ny fitiavany anahy de nisy zavatra nahazo anazy, resaka asa zany. De tena mbola tsy adiniko mihitsy na zara mieritreritra izy am'zao de tadidiko. Zany tena zaka mafy indrindra. Zay zany misy zandry misy zoky a teo mamako fa tena zany tena nizaka an'izay problème amin'ny papako zay mafy indrindra. Zay no tena anisan'ny nampalahelo anahy indrindra ary tena anisan'ny mahasorotiny anahy amin'le papako mihitsy noho ny fitiavany anay nefa tamin'izay. Zay ngamba anisan'ny nampalahelo tena. Aleo comblentsika amina zavatra mahafinaritra indray zay zara. Raha toa ka hoe somary ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa hoe nampatsiahana nefa hoe tsara ihany koa hoe infanontaniana iny manko napetrako mba ahafantaranay mpijery sy ampahafantaranay mpakafy anao manokana hoe ohatrany ahoana zara rehefa misy question ohatra zao. Ouvert ve izy, sincère ve izy rehefa iresaka de aleo comblentsika amin'ny zavatra mahafinaritra indray hoe zavatra tsy ho adinonao mandrakizay mihitsy ny s'est passé teo amin'ny fiainanao. Ny tena tsy ho adiniko ny s'est passé teo amin'ny fiainako, zavatra tsara. Amin'ny mozika no tonga de tadidiko. Zananao festival tao Anosy be voalohany. Mbola vitsivitsy ny hirako tamin'izay a. Festival ino Festival Somaro. Oui. Miaraka tamin'ny grand maître zay. Nandeha nanao festival tany zay. Efa nandeha misy efa nandeha rera zany tamin'izany fa mbola mahalana satria le placeko le araka le lazaintsika teo le tamin'ny Stéphanie de za zany nitaitaina be satria eo aho mihitsy mipresy anahy hoe tena tian'olona le hiranao ohatran'izao de za zany tonga de ohatran'ny lasa be hoe enjana mihitsy no milaza an'izany zavatra zany aminahy. De tonga teo amin'le toerana amin'izay a mandeha le timine zany de mandeha ny artiste saiko teo amin'ny tamin'ny folofolo sasany teo a no niakatra direct tamin'ny fahitalavitra namana moa zany izy tamin'izay. De misy animateur zay DJ Moursidy. De vita zany le mpanakano teo alohako a vao nanonona am'izay zany DJ Moursidy ho ampiakarintsika am'izay hoe ho ampiakarintsika am'izay zara fa feon'ny vahoaka eniko tao ambadika tao a ohatrany hoe nitsingevana zany a tena ohatrany nitsingevana tsapako mihitsy zany hoe tena za zany faly diso faly loatra raha ohatra olona mora tapaka lalana mety tena tsy tafakatra teo ambony anina tamin'izay. De za moa zany vao nenao an'iny jereko ny artiste namana teo ambadika tonga de faly be daholo koa nenao le feona vahoaka afaka am'izay le zavatra zay tonga de ohatrany hoe nofinofy kokoa tamin'izay niakatra sur scène teo namita an'le tsy adiniko kokoa iny zavatra anankiray iny tena nampinahitra anahy. Vita moa zay de nanohy an'ny spectacle niaraka tamin'ny Stéphanie ako. Anisy zavatra tsara indrindra tamin'ny fiainako ny zavatra anankiray iny. Ya, tsy adiniko. Ok re, mankasitraka ny Zara, misy manantena fa de ity fotoana zay ny rahantsika tamin'ny Zara ty de nafahantsika nafantatra bebe kokoa ary ny hoe tany sain'ny Zara tany ihany koa mifaneho-kevitra mahakasika ny hoe ohatrany ahoana fahitanao ny mozika antsika teo ihany koa ny torohevitra maro isan-karazany zay narahantsika teo ka de hoe isaorana manokana ianao de mirarisoanao manokana ao anatin'izay hoe mozika anao sy ny tarikanao izay a ho lasa lavitra be any. Ya de isaorana lehibe koa ny destination malagasy de isaorana ny record fahitalavitra record sy ny
ny radio record koa zany sorana lehibe satria raha tsisy an'izao fandarana zao ngambany a tsy misy fotoana afahanay maneho hevitra sy hoe mba ahitan'olona anay hoe ahoana ka isorana lehibe de lehibe zany ny record de isorana ny koa zany amin'izay fanolorana sy fanontaniana manapetraka teo zay fa mahafa-po le izy. 12 octobre zany. Raha ny octobre zany atao Tananarivo. Kay zany misy ty nitaty atao Tananarivo fa ny any faritra. Any faritra moa zany ho an'zay afaka mandeha makany faritra de efa mitanao amin'ny publication sy ny any foana fa ohatra zao hoe zany ny faritra akaiky indrindra zara satria de manaraka atsika ihany koa ny any faritra rehetra. Ny Majunga zao no akaiky indrindra de Atsirabe Majunga de Atsirabe ao kalandreo le izy fa sy tadidiko. Ok ary akasitrahantsika izara akasitrahantsika ihany koa ny avy ao amin'ny Bashira production manokana ihany koa anisan'izay tena hoe miara-miasa akaiky amin'ny Zara de kokoa manokana ihany koa ny Stéphanie mbola ho avy ny fotoana satria hiaraka eto amintsika ihany koa izy après reny vaovao reny mozika andraho sy jamba sy ny tariny reny ary maro ihany koa ny fanontaniana mahakasika ny Stéphanie ka de ho avy zay fotoana zay fa de raha ohatrany ny fahitalavitra TV Record Madagascar anao kokoa kely satria ny fanena tamin'ny maman Anestesia ny ray bustamp tamin'ny mardi de eto zany de hoe félicitations manokana ho Anestesia nohon'izay hoe fafahany CPE 6e izay de ho an'ny ankizy rehetra ihany koa afaka CPE ihany koa moa ny afaka 6e de félicitations manokana ihany koa ho anareo de mirary soa andreo zandry zanaka ihany koa zay hiatrika an'izay BPC afaka andro vitsivitsy izay ihany koa. Zay ary zara fa de mankasitraka anao. Ia de mametraka veloma ho an'ny mpijery destination malagasy rehetra de samy hotain'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Zay indray raha fiarahantsika fa de rapito tahaka izao mamy fotoananao eto amin'ny fahitalavitra ary aza tonoina fa amin'ny zoma herintsika de hiaraka amina mpanakanto hafa indray. Mahasana ny tontolo piainanao? Orange. Léger, croustillant, au goût délicat de caramel, à 500 et 1000 ariary. Orange, bouchée d'or, nanutra ao anao teo. Tsara laigny modele ko any anao araiky masiro ampiagna tsara manga ndraiky madiro mampisy appétit tena mampisy appétit mampilela tsogny mampiledaleda mahitanao chéri ko andrano mirona tele ipetsinao ko tsara laigny